Anterina indray ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasa anao mpanajana sy ampitiavana indray ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao politika avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Vao hitsakitsaka tanteraka ny lalam-panorenana eto Madagasikara ankehitriny tsy misy ilana azy intsony ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay natao hiaro ny lalam-panorenana ho ny fanehoan-kevitra samihafa. Misy lalana mamaritra ny fotoana tokony handraisan'ny governemanta ny fisolohan-toerana ho an'ny filoham-pirenena ary ny lalam-panorenana no mamaritra izany. Vaovao tanterin'ny Zero Mainomenjanahary sy Andry Rakotomanala. Teteza mita no misy eto amin'ny firenena ankehitriny hoy ny mpahay fitantanana raharam-panjakana Julien Andriamorasata. Roitin'izy ireo amin'izay tena itiavan'ireo mpitondra azy tanteraka ny lalàna. Tsy ara-dalàna ny fanapahan-kevitra na metrahana ny fitantanana amin'ny mpikamban'ny governemanta ho hiatrany ny nambarany. Misy lalàna mamaritra mazava ny fotoana ahafahan'ny governemanta mandray ny fitantanana ny firenena fa tsy amin'izao endrin-javatra miseho izao mihitsy. Marina aloha fa ny article 52 amin'ny lalam-panorenana dia mametraka mihitsy hoe en cas d'empêchement de président du Sénat izy dia ny constaté par la ACC dia misy ny gouvernement collégial mananasa ny président de la République. Zay izy amin'ny teny frantsay amin'ny ankapobeny. Ngamo za moa mahita fa ny empêchement zany terme constitutionnel zany concept constitutionnel zany. Zany hoe tena teny apetraka lalam-panorenana zany ka tsy azo tenitenenina fotsiny ohatran'izany. Fa raha hitarana zany dia hoe ahoana moa no nga empêcher le président du Sénat fa za mahita hoe tokony hametra pelana izy na manao abandon de pouvoir amin'ny filaza azy raha ohatra ka tsy vitany manao an'izy fa tsy tonga dia constater ny ACC dia mametraka gouvernement provisoire ny ACC. Zay masy ny terme izy nge disposition constitutionnelle le fepetra mihitsy mametraka hoe tsy maintsy ataon'ny président du Sénat ilay solotoerana ny président de la République ohatra ka milatsaka ny président raha manao démission na président de la République. Zay ny article 46 zay. Fa raha ohatra kosa le président du Sénat milatsaka président de la République zay vao mametraka le gouvernement provisoire. Fa aty ambany amin'ny article 52 milaza hoe en cas d'empêchement du président du Sénat mantany tena zany terme constitutionnel zany. Za moa tsy magistrat fa mba fantatro fotsiny lalàna mikasika ny fitondram-panjakana. Fa ny anaranay zany ary fantatra tena tsy azo hitarina loatra izy fa hoe le empêchement zay inona ary ny dikan'izay. Misy procédure ange zany. Zay zany tena tiako apetraka ka miankina amin'ny ACC miangavy ny ACC mba tsy tanila be loatra anatin'ny fanapahan-kevitra raisiny zany satria any amin'ny dolo ny sain'ny olona amin'izao fotoana izao. Nanamafy izany ny filohan'ny antoko politika Monima Monja Roindefo. Tokony ametra-pelana hoy izy ny filohan'ny Anteny Mirandolona rehefa tsy mahafehy ny fitantanana fa tsy mbola midongy ho filohan'ny Sena ihany. Dia tafiditra ao anaty natao hoe transition de facto unilatérale. Zany hoe ny filohan'ny Sena mbola filohan'ny Sena fa tsy misahana ny andraikitrin'ny filoham-pirenena zay nomeny lalam-panorenana azy. Ny gouvernement no misahana izany collégialement mifanindran-dalana amin'le terme hoe tokony ho consensuellement no tokony ho izy. Kanefa moa en cas de force majeure reny zavatra reny na sanatriany vava misy fahafatesana mitranga na filatsahako fidina ny olona zay mitondra an'izany institution izany. Fa tsy zay no zava-misy. Zany hoe ao anaty transition tsika zao zany na dia tsy lazaina zay zavatra zay fa en terme juridique dia transition de facto fa unilatérale satria les gouvernements zay efa teo ihany no misahana an'izany glissement transitionnel izany na ny fikisahantsika makany amin'izany transition izany. Ka ho anay zany dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zay ary dia tafiditra ao anatin'ny crise sahady ny firenetsika ary dia mazava ny voasoratra ao amin'ny lalam-panorenana eo amin'ny andidiny fahenina amby 20. Ny filohan'ny Repoblika Amperinasa izay milatsaka hofidiana amin'ny fifitianana ho filohan'ny Repoblika dia mametra-pelana tamin'ny toerany 80 andro mialohany anatanterana ny fifitianana ny filohan'ny Repoblika. Amin'ny anton-javatra io, ny filohan'ny Anteny Mirandolona no misahana ny anjara raharahan'ny filohan'ny Repoblika andavanandro mandra-panolorana ny fahefana amin'ny filoha vaovao. Raha toa ny filohan'ny Anteny Mirandolona ka milatsaka hofidiana ihany koa dia iarahany gouvernement tamsahana ny asan'ny filoham-panjakana.
Feno fahalovana tanteraka i Madagasikara ankehitriny ho ny pastora Roger Andriamsata androany. Betsaka ny tsy fanarandalana mitranga asehondreo manam-pahefana noho ny fitiavam-pahefana diso tafahoatra. No mafisiny fa mila mandray andraikitra ny vahoaka malagasy manoloana izao hazava misy izao. Zeromeny Minjanary sy Andry Rakoto Malalatrany. Ao anatin'ny krizy ny firenena ankehitriny, ny natao kanirina no lasa mampivandravandra ny vahoaka malagasy hoy i pasteur Roger Andriamsata androany. Manjaka ny gaboraraka sy ny tsy fanarandalana. Iteraka krizy eto amin'ny firenena ny fihetsik'ireo manam-pahefana eto amin'ny firenena amin'izao io, ho hiatrany ny fanazavany. Misotra mankany amin'ny fanamafisana ny tsy fampitokisana aloha tsika dia misotra mankany amin'ny krizy ny firenena. Raha zao satria rehefa betsaka loatra zavatra tsara dalàna dia mankany amin'ny krizy santsika. Tena miresaka mampitondra vavana amin'ny hoe ny fahamarinana ihany. Mahay mamaky lalàna daholo ny olona rehetra. Ary misy teny vazaha hoe nul n'est censé ignorer la loi. Tsy misy olona afaka milaza hoe tsy mahay ny lalàna io. Fa tsy ny olona rehetra nianatra an'io kanefa ny olom-pirenena ny mpanao politika tahaka anay ny mpitondra fivavahana ihany koa dia afaka mamaky an'io. Fa be dia be ny zavatra tsara dalàna, ny ohatra hoe ny nandikana ny code de nationalité, ny coup d'état institutionnel izay mitranga amin'izao fotoana izao satria ny olona rehetra na filohan'ny temeron-doolo na izy io dia eo ambanin'io lalàna io daholo. Fa tsy misy hoe safidiny io tsy safidiny io fa efa ozy ny lalàna hoe zay no izy dia manaraka an'io ny olona rehetra. Asany no izy fa misy izay fialana bala. Afijery azy pasteur Roger Andriamsata fanonganam-panjakana no misy amin'izao fotoana izao. Satria raha ny tena fanahan'ny lalàna dia ny olona voafidiny farafaratsy misy olona voafidy ao anatin'ilay rafitra no mitantana firenena rehefa tsy eo ny filohan'ny repoblika. Zay ny fanahan'ilay lalàna lalam-pandroendana moa zany io. Fa tsy hoe olona tsy voafidy sady raha teo raha ohatra izy ka hoe hafandray raha ohatra ka hoe nisy ny fanarahana ny mpanao politika ka hoe gouvernemanta ny molana teo na niraisana, fa ity dia gouvernemanta ny mpitondra ny régime izay izy daolona ny endry azy. Dia tsy tena antenaina zany nisy tena hoe fahamarinana alotsorona zany fa efa hita ombenombelona ndritra izay 10 taona izay tsy fahamarinana ka tokony hiverina amin'ny fahamarinana fa zay ihany. Tsy tokony atoritory ny vahoaka malagasy, mila foanana ao an-tsaina ny akamoana hifidy amin'izao fifidianana izao. Io fifidianana io ihany no ahafahana manafoana izao fahalovana eto amin'ny firenena izao, raha ny nambarany. Tena vahola aloha dia anankitelo any tsy maintsy ho manana fifidianana izany zany. Ty fifidianana foana no ahalalana hoe iza ny olona ikeny vahoaka hitondra azy. Tsy maintsy ho manana fifidianana ary tokony hanomana an'izany fantatra na ny kandida na ny vahoaka indrindrandrindra tokony tsy resaka zany hoe tsy fidy zany. Fa zany dia tena famadihana tanin-drazana raha fitenena zay tsy fidy. Fa zava-dehibe ny fifidianana. Faharoa tokony averina miloniny ny fahamarinana. Fahamarinana resahako dia averina miloniny ny lalàna mba eo ambany lalàna daholo ny olona rehetra, tsy asiana mikimaky amin'ny fanarahana ny lalàna amin'ny fampiarana azy, fa atao mahitsy ary io lalàna io hoe misy tsy vitany hoe misy esprit io fa misy zavatra tsy maintsy hajaina ao anatin'io ka tokony hajaina lalàna io zany. Ary ny fahatelo dia ny fifampiresahana, tokony fampiresaka ary ao anaty fampiresahana no andaminana ny hoe ahoana no fomba hirosoana tsara amin'ilay fifidianana. Everiko fa tsy misy hoe matahotra an'iza na hoe matoky an'iza na tsy matoky an'iza fa zava-dehibe dia hoe raha mbola ao anatin'izao zava-dehibe savorivory zao zany hoe ndetsy tsy matoky, ndetsy manao zavatra tsaraka ny lalàna, ndetsy miala amin'ny zavatra efa soritany lalam-pandrenana. Manana andraikitra feno anambarany marina ary anitsy ny tsy fanarandalana eto amin'ny firenena ny olobe na ara-panahy na ara-drazana. Izany no andraikitr'ireo manoloana izao zava-misy izao, ho hiatrany ny nambarany. Fa kandida 10 tamin'ireo 13 no nanoratra taratasy ho an'ny voamira maloetena misana ny fifidianana na ny CNIS ka nanao sonitsy nanaiky ny fanapahan-kevitry ny ACC tamin'ny 9 septambra 2024 izay manindry ny fiaraha-mitantany gouvernemanta raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Reto kandida ireto izay nanamafy fa tsy azo antoka intsony ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpikambana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ravorazafy Mahenina sy Tahirinena. Marc Ravalomanana, Andry Robelina, Era Tsonaromampianina, Jean-Jacques Ratsetson, sy Tendrandriana Soloniaiko, Ajo Andriana Narvelo,
Pareno Auguste, Tahina Razafinjoelona, Brunel Razafitsiandrofa ary Roland Ratsiraka. Nilaza ireto kandida reto fa niandraikitry ny fitsarana avo momba lalam-panorenana amin'ity raharaha manokana ity dia ny fampiarana ny fepetra voalaza ny lalam-panorenana voakasika izany. Ny andiny fahinana amby efapolo dia milaza fa ny filohan'ny repoblika mijoro kandida amin'ny fifidianana filohampirenena dia miala amin'ny toerana 90 andro mialony taty Andatsaham-Bato. Amin'izay fotoan'izay, ny filohan'ny Antenimierandoholona no ampiasa ny fahefan'ny filohampirenena amin'izao fotoan'izao mandra-pahatonga ny fianianany filovavao. Mazava araka izany fa ny antokana azo lalam-panorenana lonina ny filohan'ny Antenimierandoholona amin'ny alalan'ny gouvernemanta teny mahakandida azy, tsy izay nefa ny zava-misy amin'izao. Raha vantany fa amin'ambarany filatsahako fidiany filoham-pirenena dia ny filohan'ny Antenimierandoholona no misahana ny asan'ny filoham-pirenena. Raha misy sakana tsy fahafahan'ny filohan'ny Antenimierandoholona mandray ity andraikitra ity, hita ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay vao hirosoana ny fiarah-mitantany gouvernemanta. Ny Fialan'ny Rajoelina nefa dia tsy natao ho fampiarana ny andiny faharoa amin'ny dimapolo fa ho fampiarana ny andiny fahinana amby efapolo andanana faharoa amin'ny lalam-panorenana araka ny nambarany manokana tamin'ny taratasy fametraha-pialana. Etsy andaniny, ny fandavana nataon'ny filohan'ny Antenimierandoholona dia tsy voafaritra ny lalam-panorenana na aiza na aiza fa ny fitsarana avy momba lalam-panorenana no nanamarika sy nanamarina izany tamin'ny fanapahan-keviny. Noreo antony rehetra ireo dia nanamafy ireto kandida reto fa tsy matoky intsony ireo mpikambana amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay ndray tsikombakomba tamin'ireny fietsika mendrika fanonganam-panjakana ireny. Fa tsy rariny zary tsy ara-dalàna ny fitsipahana ny firotsahako kandida ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena izao hoy Monja Roindefo izay filohan'ny antoko monima androany. Nisy avy hatrany araka izany sy ny taratasy nalefa nisy any amin'ny SADC manoloana io tsy fanaran-dalàna sy ny fifanipahana fandraisana fanapahan-kevitra eo amin'ny fitantanana andaram-panjakana io. Zero Mainomenjanary sy Andry Rakotomalala. Nandika lalàna ary tsy manaja antana tohatra ara-dalàna ny gouvernemanta tamin'ny fanapahana tamin'ny firotsahako fidiana ho filoham-pirenena iny, hoy ny filohan'ny antoko monima Andriamatoa Monja Roindefo zavy tsy mivalo androany. Nisy aniny ho voafaritra ny lalàna fehizoro fa manao tolo-kevitra amin'ny resaka antom-bola fa tsy minisitra na ny gouvernemanta. Nahitsy noho izany ny antoko monima nilaza fa tsy ara-dalàna ny fitsipahana ny firotsahako fidiana ity kandida ity izay nataony HCC. Dia misy le décret d'application ngamba no ilazana azy 2023-867 io dia ny en tête de hoe ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Déjà évoqué le Premier ministre en conseil du gouvernement. De m'évoquer article BDB Mouizioa de Anialou Anfahan Zan de vu la lettre ni Naton Seni maintenant les propositions en les 50 millions d'ariari ou caution Zay Apetaka Amle Fiftianan de Anemfahanisia de sur proposition du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Zanoué en contradiction notoire avec les lois organiques, j'aime stipuler expressément ou sur proposition de la Commission électorale nationale indépendante. Ran fanazavana atrany dia 10 tapitrisa ariary narotsaky ny kandida Monja Roindefo satria io no voalaza ny lalàna fehizoro 24 tsipika aotraotra sivy mikasika ny fifidianana filoham-pirenena no narahiny fa tsy ilay décret 13 tsipika 7 io lalàna fehizoro io rateo no ambony no ny didim-panjakana raha ny fanazavany. Ao amin'ny article 9 dia milaza io loi organique io les candidats sont tenus de verser une contribution aux frais d'impression des bulletins de vote à la Caisse des dépôts et consignations et dont le montant est fixé par un décret pris en conseil de gouvernement sur proposition de la Commission électorale nationale indépendante. Il est délivré une quittance confirmée par une attestation signée par le responsable de la Caisse des dépôts et consignations. La contribution est remboursée à tout candidat qui obtient au moins 10% des suffrages exprimés lors des résultats officiels du premier tour, selon des modalités fixées par décret pris en conseil de gouvernement. En cas d'élections anticipées, le montant de la dernière contribution est maintenu. Zaizan, voilà Zaniou, voilà Zanti, loi organique 2018 009 iti.
nametraka fitarainana amin'ny filohan'ny Sadek noho izany ny antoko monima manoloana io andrasana ny toy ny vaovao. Voaresaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity ihany koa ny mahakasika ny endrikendrika teteza mita izay tiany mpitondra petraka amin'izao fotoana izao, tsy fahaizana politika izany fa fitazomana seza fotsiny ihany ho ny mpamakafaka politika Faniry Razafy Manatany ny Antsiprian'izay. Ny mpitondra teo aloha ihany no mbola mitondra ny Madagasikara amin'izao. Sarotsarony fotsiny ihany no nanomezana ny fahefana amin'ny Prime Ministre Tsay Christian. Mazava fa tsy araky ny lalàna velona izany, afakatsikatsy politika manitsaka hatrany lalam-panorenana izay efa tsy mahagaga raha ny olony mpitondra volomparasy. Any vahoaka nefa ny fahefana ary tokony tonga saina fitatana politika eto amin'ny firenena, sarotiny amin'ny kilalao ataon'ny mpitondra. Raha ohatra ka coup d'état institutionnel, raha zany resahanareo tsy stratégie politique zany. Tsy stratégie politique zany. Resaka machiavélique zany e. Fomba fiady Machiavel zany. Tsy fahaizana politika zany, fa fitazomana fahefana amin'ny alalan'ny tsindry, tery. Amin'ny alala fomba mahamoetra tsy fanajana lalàna manan-kery. Fa ny olona stratégie dia mahafantatra hoe zao ny ambarany lalàna rehetra. Ary zao ny tokony fanaraka amin'izany. Fa mitondra fahombiazana aliza. Ary sarotry hitondrana fanankanana. Na eo amin'ny fomba fampiasana ny asan'ny institution ny anim-panjakana azy. Ary tsy hitongavan'ny interprétation maro samihafa, tsy hitongavan'ny adevitra samihafa débat. Fa resaka fangoroam-pahefana io, fitazomana fahefana io, fanariana asina, le tena mahafirenena sy ny vahoaka malagasy ao amin'io. Fa tsy olona zay nomenao fahefana kanefa namadika amin'ny fahefana zay nomenao azy. Samy maneho ny heviny mpanao politika manohitra amin'ny fitondrana, fa tsy araka ny lalàna ny ataon'ny HCC izay manome alalana ny Prime Ministre hitondra vonjimaika ny firenena. Ny filohan'ny Sénat izay tokony andibon'ny filoha nefa sady tsy hitananao fanambarana fa tsy afaka natanteraka ny asa taky ny lalàna aminy no tsy hita ihany koa. Mila milaza fa mety mahazo terina fandrahoana nyty farany. Fa nodimandry ny maraina teo ny olona teo aloha no sady filoha nasionaly ny antoko mitolona ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara na ny MFM Olivier Rakotovaza rehefa narary amam-bolana maro raha ny nambarany ny mpikambana ao anatin'ny antoko. Anisana andraikitra ambony maro teto amin'ny firenena ny tenany efa ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro, ministry ny tontolo iainana, filohan'ny voamirany lalàna teo anivon'ny anteny mirandolona ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Efa sekretera general ny ministera ny fanabeazam-pirenena tale kabinetitra tao amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena CST tamin'ny andro ny teteza mita mpampianatra mpikaroka teo anivon'ny anjerimanontolo ary maître de conférence teny amin'ny ESP Fotovorona. Nandray anjara feno tamin'ny raharaha politika rehetra ny fandimby teto Madagasikara nandritra ny 5 taona lasa Olivier Rakotovaza izay eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny MBS moa dia mirary fironana feno ho an'ny fianakaviany. Fa tsy afa-misaraka amin'ny fiainana andavanandro ny politika sy ny raharaham-pirenena, manana adidy sy andraikitra goavana ny rehetra eo anatrehan'izany hanapa-kevitra hanova tantara amin'ny alalan'ny fifidianana ihany anefa no azahoana manatratra izany sy hatanjona izany. Ando Meratina sy sitraka Andriamalala. Ambety tenin'ny marina hoe tsy mbola nisy fiainana tahaka izao hatramin'izay. Mialalina hatrany ny fahasahiranana mianjady amin'ny tokantrano malagasy. Ohatrany hoe miverina ihany zany ny fanjanahantany. Zaho zay vahoaka ny mpianatra miditra vahoaka misahirana. Mahanta nefa mividim-piainana miakatra. Hatramin'izao vahoaka hatramin'ny hoe jana tsy nijaly mihitsy ny vahoaka. Amin'ny atoandro zay tsy misakafo, amin'ny hariva zay tsy misakafo. Inona ihany zany tompoko mba tokony ataonay amin'izao fiainana sarotra izao, fidiran'ny mpianatra amin'izao, avao amin'ny zareo mpitondra ihany mahatonga an'izay tompoko. Ohatrany tsy fahaizany zareo mitantana zany. Zay zao ahena ny kapoaka ny zanako efatra raha mahandro efatra kapoaka zay lasa roso tapany. Tsy voko ny zanako mpianatra tsy mianatra ny kahie zao mbola tsisy mandray ary. Nefa tokony efa hiditra hianatra ny zanakay. Ny tompotrano tsy manaiky fa ny hofatrano raha vao tsy voalohany hofatrano dia roana dia akay zay sy ny zanakay sy ny vadinay. Leo amin'ny fijaliana zay. Manao zay karana ny avy fotsiny dia zao ve ny anaovana amin'ny majinika nefa mpangalatra mamono olona mitifitr-olona raha tsy andro zareo tsy hitandro zareo sy anaovana anazy. Leo izao fitondrana izao ny maro anisa.
ny kobakambava no betsaka ny asa tsy misy tanteraka. Tena leo an'le fitondrana mihitsy zay satria ny antony tenenana hoe leo an'le fitondrana zay izahay vahoaka majinika mampatonga andry zareo eo ambony seza makaganay nefa rehefa tonga eo ambony seza izy dia tena manao tsindry fahalavo reo vahoaka reo oloko makanina daholo reo tsy mba misy fijery angalatra zay zay vehivavy tsy afaka ny angalatra anao makorelo zay efa antitra loatra tsy vita tsony diso fanantenana tanteraka mihitsy zay sady mametoko pokaty mametoko pokaty le filoham-pirenena petraka eo ambonin'ny seza io atao daholo zay rehetra zao vina alefa vina tsy hitanay akory zay vina eo reo lehilahy kely rehetrarehetra reo amena asa aiza ny lehilahy kely mena asa hatramin'izao lasa mangalatra daholo ny tovolahy kely. Ny sakafo, ny asa, ny famana ny olona tsy fandriam-pahalemana no tena laram-pamiaina ho an'ny malagasy ankehitriny. Olona manana vina mifanaraka amin'izay no takena hitondra ny firenena fa tsy tahaka ny misy ankehitriny mampitombo ny fahasahiranana. Ina zany tompo mba angatahako mba hijery an'le vahoaka malagasy madinika satria mangalatra ny vahoaka malagasy enjiany varotra enjiany dia zay zany mba angatahako hoe mba tokony mba hitako fiovana be azy mba lehibe indrindra fiovana satria arakaraka ny vinavina filoham-pirenena hoe fitiavana ny lehibe indrindra nefa tsy hitako le fitiavana lehibe indrindra satria roasana ampivarotra. Tsy afa-misaraka amin'ny fiainam-pirenena ny fiainana andavanandro. Manana didy sy andraikitra goavana ny rehetra hanova ny tantaram-piainana. Kiondala ny fifidianana ho avy io ka ny rehetra no andrasana nanapa-kevitra ametraka ny safidy amin'izay olona every ny fahamonjy azy sy tondra ho amin'ny fampandrosoana mandritra 5 taona manaraka. Iverenantsika kely ny vaovaon'ny politika zava-dehibe avokoa ny vinanasana Andriamatoa Marc Ravalomanana ao anatin'ny Maplus ka izay no naresy lahatra ny mponina tao Andilamena nanangana ny KMMR ny zoma fahavalon'ny volana septambra lasa teo. Ny Tsiprian'izay. Ny filoha Marc Ravalomanana no manana vina tsara indrindra izay mifototra amin'ny fanatsanana ny sosialim-bahoaka santonany amin'izany ny tontolon'ny fambolena ny fanabeazana sy ny fandriampahalemana ary ny fahasalamana sy ny sisa. Izay indrindra no nampijoro ny sokajin'olona samihafa atao Andilamena ka natonga azy ireo nanangana ny komity manohana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana ny zoma 20 septambra lasa teo. Ny antso izay ataoko dia miantso antsika malagasy rehetrarehetra zany izay mbola misalasala any amin'ny mety ho fanapahan-kevitra any amin'ny fifidianana izay tanterahina amin'izao ka antsoina zany tsika mba hatsapa hoe efa tena latsaka katerena marina le firenena ka izao sy anao miaraka mihitsiny no hanavitra ty firenena ty miaraka n'Andriamatoa président Marc Ravalomanana satria izy rery ihany no manana vina tsara hanavotana indray sy hanarenana ity firenena izay tena latsaka. Antenena hoy ny solotena ny prof be Andriamatoa Julien Ndrimarasata fa ahafahana manatratra ny tanjona tiana hokendrena amin'ity fifidianana 7 novambra ho amin'izao ity izay fijoroan'ny KMMR ao Andilamena izay. Izao aloha dia sorana be dia be zareo eto Andilamena teto daholo ny ONG société civile ny team ny opérateur économique niaraka taminay teto miaraka amin'ny compasteur dia tafatsangana somatsara zany KMMR zany manohana Marc Ravalomanana sorana be dia be zareo teto nandraisana anay nandray anay ary voafidy somatsara izy amin'izao fotoana zao dia ny irariana moa zany ivavana mafy dia mba hiasa tsara izy ireo ary zay mino fa sa izy ireo matoa nitsofoka tamin'ity ary anariny indray ty firenentsika ty zay toa hoe latsaka katerena mihitsy zay zao mandalo amin'ity fahatra aloatra ty dia hitanay mihitsy fa nanontanimbary rehefa bozaka fotsiny zany tena tsisy tsony fikarakarana fijerena ny tantsaha eo amin'ny priorité angambany amin'ny président dia mifamokarana miaiky an'izany tsika ary nisy zavatra tsapa koa dia tena hoe ny tahan'ny fampianarana teto Madagasikara tamin'ity fitondrana ity dia fa any amin'ny 35% sy raha ohatra 85% tamin'ny andro Ravalomanana zany zavatra tena iaina fiaina amin'ny vahoaka andavanandro zany zavatra zany ka ozy manentana antsika rehetra mba irahina tsara anohana amin'ny président Marc Ravalomanana. Nafonja ihany koa ny afatry ny filoha Marc Ravalomanana tao Moramanga raha niditra ny vantana nandritra ny fananganana ny KMMR tany an-toerana mila firaisan-kina sy fahavononana ho izy ny fiatrehana izao fifidianana izao. Ny Tsiprian'izay ihany. Mazava ny afatra nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana raha niditra mivantana nandritra ny fananganana ny KMMR tao anatin'ny distrika Moramanga ny tolakandro ny alahady lasa teo.
mila mirahina tsara hoy izy raha anatanteraka ny fifidianana, mila manana fahavononana, mila mailo, mila mitandrina ihany koa satria tsy manaraka ny zava-boalaza ny lalam-panorenana ny zavatra ataon'ny mpitondra ankehitriny. Mila mailo be tsika, maheno nareo? Zany mila mitandrina be zao dia tsy maintsy apetrapetraka tsara daholo ny paikady rehetra ka dia mino afa tena favonany amin'izany ianareo satria amin'ny alalan'izay fananganana KMM izay no ahafahana mamay an'ilay paikady sy manova aingana an'ilay paikady raha ilaina fanomezana ny paikady ary manova azy aingana raha ilaina amin'izay tsika manana tsara satria raha mahita zavatra amin'izao amin'izao fotoana izao fa manao izay tiany atao zareo ho avy fotoana tsy anaketsika an'izay ho sarotsarotry ty fifidianana ty fahitako azy satria samy mieritreritra zay fantanjareo fa tsy manaraka ny lalàna voalazany lalam-panorenana na ny lalàna velona noho izany zany misy baiko hafa mety mena toromarika avy aty aminareo nareo amin'ny KMR ao anatin'izany ny tiako Madagasikara miasa miaraka dia hoe aminareo hoe fahinoko anareo tonga maro be zao zavatra lehibe aro tsara zay toromarika omendrareo pitarika eo azy atao misy mivona am'izay toromarika fa misy mivona dia tsy manaiky matoky anareo moramanga satria hoanareo nahita expérience tsara zay zavatra naseho tamin'ny fividiana be ny tanàna farany teo tsy anaiky lemenana tsony tsika mitindry mandeha ty anisany zava-dehibe tokoa izay resaka firaisankina izay sy ny fasahina manoloany izao tsy fanaran-dalàna miariary ataon'ny mpitondra fanjakana izao. Mitoy ihany koa ny fampiofanana ireo olom-pirenena anaramaso ny tena safidim-bahoaka mandritra ny fifidianana ho an'ny antoko Madagasikara etsy Alasora tanjona ny fanamafisana ny fanaramaso ny vato azon'ny kandida izay atolotry ny antoko Madagasikara ny Antsiprian zay. Laharana fahadimy ao amin'ny bileta tokana no misy ny kandida Marc Ravalomanana izay atolotry ny antoko Madagasikara. Isan'ireo andraikitra ho raisiny mpikambana na tim ny fiarovana ny vato azon'ny kandidany mandritra ny fifidianana hoy ny fanazavana. Efa miroso amin'ny fanofanana ireo tanora anaramaso ny profandatsambato ny tim Alasora amin'izao ka isan'ny antony nanomezana fanofanana azy ireo. Ary tsy hoela dia anao ihany koa zay zany fivoriana fampahafantarana ny mitoromarika manaraka izay tokony ho raisiny tsirairay avy satria mbola fiofanana ho an'ny délégué zany ny teo fa ny fiofanana ho an'ireo atao hoe olony antoko izay anaramaso ny fifidianana satria tena anaramaso izahay ny amin'izay zavatra mitranga rehetra ao anaty bureau de vote ny aty avelan'ny bureau de vote manodidina ny bureau de vote manomboka ny atao hoe ora fisokafan'ny birao mandrapidiny io birao zany hoe izahay zany aloha dia vonona tena hoe iaro izay safidim-bahoaka ety amin'ny commune indrindra moa zany fa ny atao hoe zavatra rehetra mety mahatonga ny tsy fahatomombanana na ihany koa ny sotasota izay atao mandritry ny fifidianana iny dia izay zany zao no anomezana indray fiofanana ho an'ireo izay olona rehetra anaramaso ny fifidianana akoatran'ny izay anao délégué zany. Manodidina ny 200 ireo nahazo fiofanana momba ny fanarahamaso ny fifidianana ho avy raha ho an'ny etima etsy Alasora itoy ny etsika tahaka izao mba ahafahana manome toromarika ho an'ireo mpikatroka sy ny mpanohana ny kandida Ravalomanana atren'ny fotony ho fiatrena io fifidianana io. Lafim-bavao ny fampianarana kosa indray ny tokona nanoloana ny université Andraindrato androany ny mpitarika ny fikambanany mpianatra ao Fianaratsoa ny lanja Sorabavety ary nandoro kodiarana izy ireo antony fitakiana izy ireo ny amoahana ny vatsim-pianarana ny fitakiana ny prime izay hanampanantenany ny Filo Andrajoelona. Jessica Miray sy Mathieu Prince. Efatra amin'ny ombalo no nanome 420 ora ny fanjakana ny fikambanany mpianatra avy amin'ny faritra 320 eto Fianaratsoa. Ny fitombon'ny mpianatra ka tsy maharaka intsony ny fotodrafitrasy. Ny fitokonan'ny CSS ka mampikatry ny fampianarana, ny olany vatsim-pianarana ary ny fitakiana prime nampanantenany Andrajoelona azy ireo tamin'ny fandalovan'ny teto Fianaratsoa no antony fitakiany mpianatra. Tonga kety zahay andeha takizoanay satria zahay to afaka zazavery afaka olo tsy ahoa. Ny tegna zavatra takinay agnatin'izany mo tsy tegna zava-dehibe de ny bourse mbo itakinay mbo
ataony ampakipakarigny zagny ary maro koa ny raha nampagnitignain'jare taon'ny fanjakagna teo aloha regny tiany mbo ivahagna raha jiaby regny karanjagny ohatra resaka prime sady mbola maro koa amin'ny resaka fampianaragna fa tsy aradrariny zagny raha miseho aminay aky zahay mijaly loatra sahirigny zay mpianatry université ny Fianaratsoky. Ny zavatra anisan'ny takina koa moa zany dia ny fampianarana aty amin'ny université tsy stable io. Ohatsy ny efa anaty calendrier universitaire mihitsy ity grève ity isataona hoe rovina ihany io zany vovova. Efa tonga saina zany zay mpianatra tsy manaiky atsony ny rebrebena na hoe ahoana fa tena mitady vahaolana maharitra izahay tena mba hoe ohatra ny fampianarana eny amin'ny any amenina zany tena hoe miditra zao dia vakansa zao fa ny aty tsy mba misy zany fa tsy mistable mihitsy. Ny fampanantenana natao filoha teo alohany koa resaka prime ohatrany izay président mpianatra reo no mitelina anazy hoe sa hoe manahoana dia mangataka izay rehefa nampanantenana dia omeo izy ary zonay no mitaky an'izay zavatra zay. Mangataka ihany koa izay jereo ny olana amin'ny akapobe na ny olana CSS na ny olana izy na ny olana izy rehefa hoe mety ho sakasakana ety amin'ny fampianarana ety amin'ny université. Androany ny roso tamin'ny fitokonana ny mpitarika avy amin'ny faritra 320 teto anolohan'ny université n'Andrianjato. Mbola président fotsiny reto tazantsika reto sao tsika mety hoe gaga fa minono hoe fifanajana amin'ny ray aman-dreny zanaka ety amin'ny université moa zany dia mbola nandeha fotsiny zay hoe président zay mampafantatra an'io fa manome 27 ora kosa izahay fa raha tsy milamina izahay tsy mahita vahaolona atao 27 ora. 20 ora no omen'izy ireo ny fanjakana iroso amin'ny fitokonana mafimafy kokoa izy ireo raha tsy mivaly ao anatin'izay ny fitakiana. Araka izany dia mitohy hatramin'ny androany olany université miankina amin'ny fanjakana ny katso efa mambolana maro ny fampianarana indrindra ho an'ny eto Antananarivo renivohitra hitovizana ny olana ho an'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra manerana nosy antony voalohany ny tsy fampian'ny mpampianatra ny antsiprian'izay. Efa ny volana jona 2024 ny CSS manerana ny nosy no nanome fampitandrimana ny fanjakana fa iroso amin'ny université maty raha tsy mivaly ny fitakian'izy ireo. Tsy nivaly ary ny fitakiana ka nroso tamin'ny fanapahan-keviny ny CSS. Nisy kosa nivaly ny fitakiana taty aorina saingy tamin'ny ampahany ihany tsy nisy afa-tsy ny ray ampasivy ny fitakiana. Ny hoe tsy misy mivaly aloha tsy hoe tsy misy mivaly fa bitika indrindra dia ny famoahan'ny fanjakana natao hoe ny ampahany amin'ilay vacation sy ny heure complémentaire 2018-2019 averiko tsara année universitaire 2018-2019 ny ampahany faharoany iny zany no nivoaka ho an'ny université sasatrasany ny sasany nefa vo ny ampahany voalohany zany hoe amin'izao fotoana zao zany mbola misy mpampianatra raikitra sy vacataire mbola tsy nandray an'io atao hoe ho an'ny vacataire karamany anazy zay mahatonga andrareo miala ary ny asa nefa efa vita. Mampanay ho ny CSS no avy ny fampianarana ambony raha mbola mitsoa izao tsy fijeren'ny fanjakana ny olan'izy ireo izao. Efa maro ny ansiavy nataon'izy ireo saingy tsy misy miaino. Raha ohatra ka tsy mandray andraikitra maika sy mijery tokoa ny atao hoe fampianarana ambony ny mpitondra izay tompona andraikitra amin'izany dia hikrosofana ho simba hatrany ny fampianarana ambony eto amintsika. Zay ne mahatonga ny CSS tsy mitsahatra manaitra ary mbola pikaro hoe matoa eo fampianarana ambony sy tony fobe pikaroana tony mbola mijoro dia noho ny ezaka ataon'ilay mpampianatra sy ilay mpitantana ao anatiny fa ny fanjakana tena tsy mijery mihitsy. Hatramin'izao ary anie ny ataontsika hoe ny budget de fonctionnement ny université sy ny CNR amin'ity taona 2024 ity dia mbola tsy tonga tsy vitany hoe tsy tonga ary fa kely ry sady tara zany lay izy no kely. Olana goavana ho an'ny sehatra ny fampianarana ambony eto Madagasikara ny tsy fahampiany mpampianatra manodidina ny 540 eo izy ireo manerana ny nosy. Mpampianatra iray misahana mpianatra 70 ary 70 amin'ny Fianarantsoa. Ny fianatra napetraky ny UNESCO anefa mpampianatra iray misahana mpianatra 520. Mila mandray mpampianatra 500 isan-taona raha izany ny fampianarana ambony mandritra ny 5 taona vao ampy ny mpampianatra eto amintsika. Mampitotongana ny faripaizan'ny zaza malagasy ny tetiandro mpampianarana navoaka ny ministeran'ny fanabeazana izay misy fizarana isandro volana na bimestre 5 ao anatin'ny taom-pianarana iray. Nanapa-kevitra ny verina amin'ny programa toy ny teo aloha araka izany ny akamaroan'ny sekoly. Ando Meratina sy sitraka Andrea Malala. Ny ena ao amin'ny atsasany isan'ireo mpianatra ao an'ny sekoly tsy miankina naovana fanadihadiny
raha tsy nisy ny fitsinjovana ireo ray aman-dreny amin'ny fanamorana ny sara-pisoratana anarany. Profo mitohaka amin'ny tenda ny zava-misy fa mandraiky amin'ny vantany any amin'ny fiampanaranjanaka ny fahasahiranana ankehitriny. Mampiakatra an'le effectif zany dia noho ny fangatan'le ray aman-dreny ekenay hoe aloha zahay aloha mba andao tsikelikely sy ny tariny fa raha ohatra hoe tena hoe miexige zahay miexige hoe tsy maintsy mandoa an'le droit feny vao mianatra le zaza tena vitsy mety ho moitié mety ho antsasaka zany mianatra. Misy fetraikany goavana amin'ny fampitana fahalalana ho an'ny ankizy ny tetiandro-pampianarana avy amin'ny ministera piay izay misy fizarana na bimestra 10 hoy ny fanazavana. Tsy nampiatra izany ny eto amin'ity sekoly ity fa namadika izany ho toy ny teo aloha ihany izany hoe mizara trimestra 3. Ny bimestriel izany hoe mazava ho azy isaky ny 2 volana manao fanadinana ny mpianatra zany isaky ny 2 volana. Dia nefa ao anatin'izay 2 volana zay misy ihany koa ny contrôle na ny DS. Izany hoe raha atao zany le izy dia isam-bolana zany le ankizy manao fanadinana. Fa raha trimestriel indray izy isaky ny 3 volana izy manao fanadinana. Izany hoe isaky ny 2 volana sy tapany zany no misy an'ilay DS. Izany hoe migagné kokoa zany le temps hanenjeny fampianatra an'ilay révision sy ny lesona raha miverina amin'ilay trimestriel isika. Fa tsy mety io bimestriel io. Tena hita le niveau an'le zaza fa tena manao totongana be ny fisian'ilay bimestriel. Ankoatra io, nisy fanovana ihany koa ny resaka fiaran-tsasatra. Tsy maintsy nampifanarana amin'ny zava-misy izany ho fitsinjovana ny mpianatra tsy siny ny rotoroto. Tsisy ny vacances de Pâques anatin'ilay calendrier dia sahirana ihany koa raha ho anay manokana zao dia tena sahirana dia tena nampivory mpampianatra dia hoe tsy maintsy asiana une semaine ihany le vacances de Pâques satria tena saturé be le ankizy tsy hitan'izay ataony raha tsy makaina kely izy vita ny examen de Pâques iny dia tokony aka pause kely le ankizy. Nasolonay amin'ilay vacances ao misy pause mois de mars zay après journée des écoles iny zany ny anay ny foananay nasolonay ny vacances de Pâques. Nanomboka ny 4 septambra teo ny fidirana ofisialy amin'ny taom-pianarana 13 4 ary farana ny 7 jona 4 voatazona ho 5 bimestre izany. Samy manana ny daty anomboana azy kosa ny amin'ny sekoly tsy miankiny. Isy ny fanadina-panjakana CEPE izay atao ny talata 12 jona 4 ny ray hatramin'ny 4 jolay ny fanadina-panjakana BEPC ary ny 2 hatramin'ny 4 septambra 4 ny CAE-EP raha ny 12 sy 14 oktobra kosa ny CAP-EP. Fa anisan'ireo fohy be pikaroana misy sivy eto Madagasikara ny CNARP na ny Centre National d'Application des Recherches Pharmaceutiques eny Ivandry ivotoerana pikaroana miankina amin'ny fanjakana izy io. Misy mibodo ny tany izy ireo amin'izao fotoana izao tany izay fantatra fa fananana ny fanjakana izay manodidina ny 8,000 metatra toradro. Jessica Miresy Mathieu Prince. Miompana amin'ny fikaroana zava-maniry fatao fanafody sy izay mety ahodina ao fanafody rehetra ny eto amin'ny fobe pikaroana ara-panafody na ny CNARP. Manana tany mirefy 3 hektara ity fobe pikaroana ity. Misy zaridaina fambolekazo ilaina amin'ny fikaroany. Ity tany ity mihitsy no misy mbodo. Tany izay mirefy 8,000 metatra toradro. Ary tany panjakana mitondra ny didy panjakana laharana 7 tsipika 3,700 ny 12 novambra 7,700. Mangataka nefa ilay olona milaza fa nanao fanajariana teto amin'ny CNARP tamin'ny taona 20. CNARP nefa ny tamin'ny taona 27,700 dia efa nisy infrastructure. Tamin'ny taona 9,700 no nanomboka ny fikaroana teto amin'ny CNARP. 7,700 no vita tamboho manodidina ny CNARP. Teo zany dia efa tsy mitombina sahady ilay taratasin'ilay olona. Dia nefa fibodona le izy satria izao tany sy ilay tany tediavinao alaina izao dia miasa amin'ny fikaroana voalohany. Miasa amin'ny encadrement mpianatra izay efa nilazaiko teo. Miasa ihany koa amin'ny resaka fiarovana satria mifeno zava-maniry fanao fanafody ao anatiny ary misy zava-maniry fanao fanafody efa olana taminga anao. Akoatra ny olana fibodona tany, misy edra olana ihany koa ity sampam-pikaroana ity, toy ny rehetra manerana nosy mihitsy,
amin'ny vola fampandehanan-draharaha tsy vitany hoe kely ny vola omeny fanjakana fa matetika ny tsy tonga mihitsy io vola io ny toerana ihany koa efa miasa mba tanteraka tsy nisy fanamboarana intsony tao anatin'ny taona maro. Ny anitombo be ny asan-tselika sy ny tsy ara-dalàna teto Madagasikara hatramin'ny fiboahana ny taona 2024. Isan'izany ny asana taxi bisikileta toy ny ahoanary ny asan'ny mpitondra taxi bisikileta izany hoena Nosy sy Anosy zato eny isika ato anatin'ity fanadihadiana ity hafantarana bebe kokoa fa ny mikasika izay Jessica Miray sy Mathieu Prince. Eto Anosy be ary Anosy zato i Jean-Louis sy Richard ny miasa mpitondra taxi bisikileta no asan'izy ireo. Samy nanao asa hafa izy mirahalahy ireto talohan'ny taona 2024 saingy samy mikatona kosa ny orinasa ny asany nandritra ny fihiboana ka voatery ny tady asa hafa. I Jean-Louis zao niasa tamina orinasa afakaba teo aloha, mpandrafitra tamina orinasa nakarana kosa i Richard. Taona zay nanomboka nanao taxi bisikileta satria nikatona le orinasa ny asako zany tsisy velomana fa tiany ny zavatra tsy fananana misy ampelantanako tiana disaiko amelomako naponina satria mampianatra zanaka manofatrano ty ny fananana misy ampelantanako tiana disaiko aloha nanomboka tamin'ny confinement zany nanomboka nanao an'ity bisikileta sy satria orinasa ny asako zany no katona noho ny zava-misy teto Madagasikara tiana zay nanaovaka an'ity taxi bisikileta ty. Samy tsy misy maniry hijanona amin'ity asa ity izy mirahalahy ireto. Mafy ny asa nefa ny karama kely mandidina ny 7,000 na 4,000 ariary eo ny vola azon'izy ireo iray andro. 500 ariary ny korsa farany ambany toy ny eto Anosy makeny Anosy be. Amin'ny enina maraina izy ireo dia efa eto ary tsy miala raha tsy amin'ny 7,000. I Richard any Ambato Mirahavavy no mipetraka. Manokana aloha zara mananasa tsy anao an'ity fa tena tsisy zany teo ampelantanako fa manao an'ity tsy vidiny aloha ny antoko migrata ty satria nano organise amin'le resaka astera zany tena sarotra ny organise anazy nefa no zava-misy dia tsy maintsy mezaka zany ianao anatin'le izy satria amelomanao amin'ny akonana le izy. Taratry ny fahantrano ny firongatry ny asan-tselika sy tsy ara-dalàna toy izao. Ny anitombo be raha teo ny isan'izy ireo tao anatin'ny 3 taona manodidina ny 500,000 eo izy ireo amin'izao manerana n'Antananarivo renivohitra. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray mahery ny zato ireo tsy manan-kialofana atao anatin'ny ora iray vokatry ny trano atetsy Ampefiloha-Ambodirano omaly tolakandro mipetraka vonjimaika amin'ny tranolay ireo trabona ireo. Sakafo kojakoja fampiasa amin'ny andavanandro no misy eny an-toerana miantso fonjo kosa izy ireo ny anomezana kidoro sy lamba firakotra. Andomiaratina sy sitraka Andria Malala. Lasa lavenina tao anatin'ny indray-pimasy ny entana sy ny vola ary ny tahiry no ariana rehetra. Lamba teny akoditra sisa tavela. Ireo sisa tsy may, rotiky ny rano ary lasa ny mpangalatra avokoa. Tombanana tampitrisany maro, levo ny afo. Ny tana may daholo no sisa tsy may lasa ny olona. Mbona tsy fantatra loatra eto fa vondro taitsa fotsiny zany natao nanomboka omaly. Dia mbona eo daholo zay androany sy ny rapitsa fa ny akoatra zay mbona tsy fantatra. Ny entanay dia may daholo fa sisa voaray dia efa lena ny rano ireny sisa. Vatra piseria zay ato. May daholo ny frizidera ny vola koa nisy may. Mety entana eo amin'ny 5,000 tapitrisa eo zao ny entana may tao. Satria zay vao avy naka entana mihitsy zay no voaray andro vatra zay. Tao aoriana zay nangalana entana zay dia may daholo. Fa sisa azy dia reny lena ny rano ireny. Afindrafindra fotsiny le izy. Nanjavona tao anatin'ny ora iray ny fitaovan'ny mpianatra izay efa nanahirana ny ray aman-dreny nitady azy. Tsy misy raisina intsony fa izay teny akoditra sisa no ampiasain'ny ankizy nandeha nianatra. Sarotra ny anarenana ny fahavoazana satria ny vola rehetra tsy nisy niangana. Ianao zao ny fitaovan-janako mianatra dia tsisy tsona ray raha nokosoako anakefatra may tao. Dia rehetrarehetra tsisy tsony fa zao akanjo any akoditra zao satria za miany am-pivarotana misy miatsy hoe may ny tranonareo. Miazakazaka fa efa pompe anankiroa ny hitako teo dia tsisy nenina azo ny raisina tsony. Zay aloha ny amiko zay zany ny zavatra hitako hoe fitaovan'ny mpianatra zany tena mila mianatra ilay zanako nefa tsisy tsony na dia akanjo entina mianatra fitaovana rehetrarehetra may tao daholo. Mpianatra zao nalefa niany angabiana tany am-pianarana aloha dia nalefa niany dia any moa mpampianatra zany mba nandraindraikitra tsy haiko hoe namia kahie iray roa ianaran'ny androany aloha vonjimaika ny androany.
navondrina amin'ny toerana iray ireo niarambona ka naty trano iray izy ireo no mipetraka vonjimaika manao ladina an-tany ny rehetra ka eto miantso vonjy izy ireo ny ijerena manokana izany efa nisy ny sakafo sy kojakoja fampiasa andavanandro saingy ny lamba firakotra no tsy ampy fa ny tena zavatra mamaika anay zany dia resaka le hoe le trano hipetrahana zareo mihitsy tena tsy misy ary na eto ary zareo matory eto dia matotanareo amin'izay matory amin'ny tany eto tsisy lafika dia zay mangatanay mba hisy nazy ataoko hoe fandriana iray mba ho an'ny olona tsiraray avy satria mbola misy ny ankizy eo misy koa ny olona mbola ao anatin'le tena le fahatsarana tanteraka sady misy marary dia mangatanay mba hijerena akaiky andro zareo zany omaly tolakandro mandodina ny tamin'ny telo ora tany hoano nitrangan'ny loza teto amin'ny fokontany ampifilo Ambodirano secteur fahadimy trano azy sy briky mandodina 5 no totony afo ary olona 20 no tsy manan-kialofa navokatra izany raha ny vaovao hatrany zazany lalao afo to amina tokantrano iray no voalaza fa antony tarika ny firetana teny an-toerana ny olo-dehibe samy tsy tao hatrany fa nanao ny asa mandraraha ny ivelany avokoa ny ponina mandodina no ny fandrimbona namony ny afo mandra-patonga ny mpamonjy voana teny an-toerana nalampy azy ireo maresaka iraisan'ny pirenena 340 mahery ny olona namony ainy 7 naratra ary mahery nisy 5 tsy hita popoka tany Libia vokatry ny tondradrano ataoriana andalovany Rivodoza Daniel ny alahady lasa teo sy omaly alatsinainy Ravirazafimaina sy Manofo Randriamanala ny tanàna Derna any amin'ny faritra Atsinanana no anisan'ny potika indrindra ao Libia amin'izao fotoana izao ny fahatapahan'ny tohatra ny lehibe nandrindra ny fandalovan'ny Rivodoza Daniel omaly sy ny alahady teo no nahatonga ny fahavoazana hatramin'ny omaly no efa nanomboka ny fanampiana ireo trabona azy fikarohana ireo tsy hita popoka ny mitondra teny sampanampamonjy voana libianina Osama Ali nisy tohatra ny lehibe hafa ihany koa izay anisy mitazona ny renirano Wadi no vaky ny aliny alahady teo tsy lavitry Derna ihany tetezana maro no tapaka vokatra izany ary trano marobe ihany koa no lasan'ny rano niaraka tamin'ireo olona tao anatiny tsy maharaka ny fanampiana onona ambana lehibe ny governemanta ny toerana maro ihany koa no tsy misy lalana afaka andehanana intsony misy tamin'ireo olona velona no namonjy ny premonina azy izay lasan'ny rano na koa nampiakatra ireo razana ireo firenena akaiky no nanatra fanampiana tsikelikely amin'izao amonjeny ireo tena mila izany toa Tripoli izay nandefa fiaramanidina karazana hôpitaly kely miisa 2 Anginiby iray mpitsabo 720 isa ary mpamonjy voana tonga ny toerana ihany koa nanomboka omaly mpamonjy voana avy any Turquie ity moa no loza mahatsiraviny indrindra nisy tao Libia atao ary no rorontany ny taona 13 sy 700 iny vavaony maresaka iraisan'ny pirenena iny anko tompoko lasy tompoko vavy anonetiko nanakatona indray ny fampalalambavao tamin'ity androan'ity siankasitrahako fenanao nanaraka izany sy hatramin'ny farany sy atony mahazatra dia ny fandarana hoana marina sy ny fandarana global news ireo noarainao avy hatrany aorian'izao fampalalambavao izao encore io kosa nolohateny horonan-tsara indray amin'izay atolotry ny MBS hoanao amin'ity androan'ity ny tenako mamehy fotoananao amin'ny rampitso indray avelo maro tompoko